valopolo isanjaton'ny malagasy no misehatra anatin'ny fambolena ny fiompiana aronjony sy ampiariana izay fampiroboroboana ny tontolo eny ambanivohitra mba entina hanatrarana ny viana napetraky ny filoham-pirenena Andrajoelina ny amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Mila mamokatra vokatra be dia be satria zava-dehibe ny fampifandraisana ny tantsaha sy ireo mpandraharaha mba isian'ny fifamatoram-piara-miasa mafonja ahazoana vokatra tsara kalitao. Mifandraika amin'izany indrindra ny lohabary an-dasy ny tanterana ny 17 septambra 2020 sy 2020 teo tao amin'ny tranombokim-pirenena Anosy izay namelabelarana ny momba ny tangorom-pamokarana ahafahan'ireo tantsaha misehatra anatin'ny fandraharana izay nokarakarainy ny fandaharan'asa DEFI. Raha tsorina fofo izy io dia ohatrohatry izao. Ny tantsaha zany nasaina mamokatra vokatra kanefany tsy vokatra zarizary nataony fa tsy maintsy vokatra araky ny kalitao sy araky ny abetsahana mba ahafahana mamaly ny filantsena, ahafahana mamaly ny firan'ny mpandraharaha. Dia noho izany dia mila tosika ny tantsaha na eo amin'ny masom-boly na eo amin'ny zezika na eo amin'ny fitaovana hoentina mamokatra na eo amin'ny teknisianina manara-maso dia izay tosika rehetrarehetra izay iarahan'ilay mpandraharaha sy ny fitondram-panjakana ny manomana azy. Izay zany tena zava-baovao, tsy hoe avelantsika irery ny tantsaha dia manjary sahirana izy raha sendra misy olona ny amin'ny famokarana. Tsy avelantsika irery ny mpandraharaha satria tsy maharaka izy raha izy dolidoly ny antoka ny toerana ho an'ny tantsaha fa tsy maintsy miara-miasa ny mpandraharaha, ny tantsaha ary ny fitondram-panjakana azahoana ny vokatra ilaina. Dia rehefa ampy ny vokatra sady tsara dia afaka mieritreritra amin'izay ny mpandraharaha, mieritreritra ny ahoana ny anaovan'ny orinasany, ahoana ny ampiroboroboan'ny orinasany hoentina mamatsy ny tsena eto Madagasikara aloha dia mijery ny tsena any ivelany amin'izay rehefa ny fandaharan'asa DEFI moa dia efa manomboka mitetika asa io amin'izao fotoana izao ary efa misy mpandraharaha 5-7 efa miara-miasa ny fandaharan'asa DEFI. Ho an'ny firenena iray manontolo kosa dia eo am-panolona volana n'ilay lalàna ametrahana io tetikady agrégation io ny ministera fambolena amin'izao fotoana izao izay ezahana ho fitaina amin'ity taona ity amin'ny fivorian'ny antenimieram-pirenena manaraka io zany no lanina ny lalàna izany hoe manomboka amin'izany janoary 2020 zany dia efa isandrahaka eraky Madagasikara io paikady.